Nandritra hatramin'ny farany ilay tolo-dalàna izay dinihana eny anivon'ny anteny miram-pirenena ny solombavambahoaka tiako i Madagasikara. Naneo ny heviny momba ny tolo-dalàna izay dinihana eny anivon'ny fivoriana tsaram-potoana ny fikambanan'ny mpanohitra. Miisa 50% no voan'ny aretina hémophilie eto Madagasikara. Sitraka stelina trany tompo kilasy sy tompo vavy no entinay mitsodika ny tokantranonao amin'izao fampalalam-baovao alina izao ary manasanao ampanajany zay anaraka ity vaovao ty hatramin'ny farany. Alokafantsika ny vaovao dia eo amin'ny pejy politika fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ny zavatra raketin'ilay tolo-dalàna mifeny satan'ny mpanohitra eto Madagasikara hoy ny solombavambahoaka Rodin Rakotomanjato. Nambaran'ity solombavambahoaka ty hatrany fa tsy hiova amin'ny heviny ary iaro ny hevitry ny atoko hatrany ny solombavambahoaka mandritra ity fivoriana izay atao eny Tsimbazaza ity. Fanazavana raha tsika avy hatrany. Manomboka moa zany le débat satria nomenanay omaly le programme voalalina io zany ordre du jour tafiditra tao anatiny. Rehefa dinihana izy misy zavatra be dehibe ny zavatra tsy de mety amin'ny eritreritry ny député ny ho an'ny vahoaka hiady ho an'ny vahoaka. Le satan'ny mpanohatra idina ho an'ny national zany fa tsy atao amin'ny assemblée nationale. Ny zavatra omendrzareo anay ato ho an'ny assemblée nationale hoe mpanohatra atao amin'ny assemblée nationale. Zany hoe raha tapaka hiato zany ny eritreritry zareo dia io no ampiarina ira Madagasikara eto amin'ny firenena. Zavatra tsy mitombona le resaka. Ny lalàna natao tamin'ny ao anatin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2011 lalam-panorenana ho an'ny Madagasikara, ho an'ny mpanohitra eto Madagasikara. Fa tsisy fitenena natao hoe lalàna ho an'ny mpanohitra atao amin'ny assemblée nationale. Hoe zao ny anna ho an'ny atao mpanohitra atao amin'ny assemblée. Zay ny tsy ady ho an'ny assemblée nationale mpanohitra atao amin'ny assemblée nationale. Idinay zao lalàna avany no toerina iato. Fa ny fiainan'ny gouvernement ray manontolo ny vahoaka miara-mijery io. Aloha zava-tsara le resaka. Vahoaka zay no anaparitahako amin'ny tena teneniko amin'ny vahoaka hoe mailo amin'ny zavatra atao fa tsy mety fa tsy hiady zay. Fa ny olona zany tokony hiaraka hiteny amin'ny zavatra io na reo rehetrarehetra zay ny eritreritry mpanohitra. Fa efa miresaka izay tolo-dalàna momba ny satan'ny mpanohatra izay ihany isika dia tokony ny mpikambana ao amin'ny antoko politika irery ihany no maso mandidy amin'ny fanendrena izay ho filohan'ny mpanohatra fa tsy anjaran'ny olombe fidy velively. Raha misy ny fandikana izany dia heverina ho fanitsakitsahana ny demokrasia ho ny vondron'ny antoko mpanohatra androany. Tsy miombon-kevitra amin'io tolo-dalàna izay natolotry ny antoko IRD-io velively ny vondron'ny antoko mpanohatra edena Elia Tokiramarolanina nanao ny ango-baovao. Tsy miombon-kevitra amin'ny tolo-dalàna natolotry ny solombavambahoaka IRD ireo vondron'ny antoko mpanohitra. Kajikajy politika aniliana olona iray na feno fepetra ary afaka maka ny toerany lehiben'ny mpanohitra no antony nanaovana io tolo-dalàna io. Ny antoko politika irery ihany no manana fahefana anendry izay ho lehibeny hoy ny faneho-kevitry ny minisitra teo aloha. Ny tolo-dalàna omen'ny atoko izay manao fanoherana no tsy maintsy arahany zareo ao anatin'ny antenimera izay mijoro ho fa solombavambahoaka fanoherana. Dikan'izany na iza atao voan'ny lehiben'ny mpanohitra ao anatin'ny antenimera dia tsy maintsy ny atoko politika sy ny lehiben'ny atoko politika ihany no manome toro-lalana ho an'izy ireo. Raha ohatra ka misy fandikana an'izany dia heveriko fa tena fahotana mahafaty ato amin'ny firenena ary mikotrokotroka mihitsy zany ataontsika hoe aty atsanga satria heverina fa ny fototra iorenan'ny demokrasia mihitsy no ozongozona ary ho rafa amin'izany fihetsika izany. Navitsy anisa aza ny solombavambahoaka avy amin'ny antoko TIM eny anivon'ny antenimera pirenena. Manana ny maro anisa kosa izy ireo raha oharina amin'ny antoko mpanohitra. Rariny raha avy ao amin'izy ireo no ivoahan'ny lehiben'ny mpanohitra. Ny fisafidianana izay mety ho lehiben'ny mpanohatra io zany azo atao hoe ekena mihitsiny fa ny antoko politika izay manana olom-boafidy
ka milaza azy ho mpanohatra ary maro anisa dia zony miteny hoe zay anolotra filohan'ny antoko politika. Averiko tsara tena azo ekena mihitsy ny hoe ao anatin'izay mpanohatra ireo ka manana izy maro anisa eny anivo ny atin'ny mera-pirenena hita hoe ina moa ny olana raha ohatra ka ao no filoha no voaka fa tsy hoe tsy maintsy olom-boafidy no ho filohan'ny mpanohatra. Zao kosa ny filohan'ny mpanohatra dia manana sata mitovy amin'ireo olom-boafidy. Nanambara kosa ny avy amin'ny antoko HVM fa tokony hisy ny fakan-kevitra avy amin'ny antoko politika rehetra vao mandrafitra io lalàna momba ny sata mifehy ny mpanohitra io. Proposition de loi izay nalefa any amin'ny parlement dia tsy fantatra en tant que parti politique zay zany satria m'intéressé anay koa le izy maha antoko anay mba tsara angambany koa izy mba sokafany amin'ny antoko atao fakan-kevitra amin'ny antoko politika rehetrarehetra satria samy concerné daholo zany ny rehetrarehetra na amin'ny société civile koa zany dia voakasika za rehetrarehetra zany. Miandrandra ny fanajana ny lalam-panondrenana sy ny fametrahana ny toerana mahampanohatra azy ny antoko mpanohitra mijoro ara-dalàna ankehitriny sy tokony anana endrika fanososenan'ny demokrasia araka izany ny fandiniana ny lalàna momba ny sata mifehy ny mpanohitra. Fa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana kosa indray dia aretina tsy dia mbola fantatry ny maro loatra ny hémophilie na ny fijininian'ny ralava. 17 amin'izao no fantatra fa voan'ny ty aretin'ny ty eto Madagasikara ary tsy mikaretina akory ny fijinian'ny ra fa aretina manaranaka. Ndeo arahantsika ny fanadihadiana mikasika an'izay miaraka amin'ny Jessica Miray sy Mathieu Princy. Ny fijininian'ny ralava na ny hémophilie dia aretin'ny ra, izany hoe tsy fahampin'ny singa mampivaingana ny ra izay mahazo ny lehilahy. Mbola vitsy amin'ny malagasy no mahafantatra azy noho izy ity sokajiana fa aretina tsy ary fahita na maladi rare. Tsy mifindra ny aretin'ny fijininian-dra fa aretina manaranaka na genetika. Ka rehefa mandeha ny mpijinika ralava dia maharitra ela mihoatra ny tokony ho izy na tsy misy fiafarany, izany hoe tsy mahaforona tankopery. Aretina tsy mifindra izy ity, tena aretina mifindra moa dia misy biby kely mety mampifindra azy. Ity zany dia tsy mba misy hoe akitrononga na sendra nalotoka mifindra ny tsy mikaretina, tsy misy tsy mikaretina zany mahatonga an'io fitangana an'io fa hatrany amin'ny rakitoetra mbola kely any ankibo any mihitsy na atao hoe zaina zany any amin'ny filaran'ny rakitoetra any dia any no misy tsy fetezana ka tsy mamokatra singa anankiray izay mampijanona ny raha ny tenan'olombelona anankiray. Raha dika tsotra, chromosome X sy Y ny an'ny lehilahy, raha X sy X kosa ny an'ny vehivavy. Izany hoe raha mitondra ilay aretina ny lehilahy iray dia tsy afaka misolo ny toerany chromosome X ny Y izay azo ny chromosome ny vehivavy atao izay samy X sy X. Ny lehilahy ihany araka izany no ahitany ity aretiny ity fa ny vehivavy kosa mpitondra fotsiny ihany. Chromosome sexuel moa zany amin'ny maha-lehilahy na maha-vehivavy dia ny lehilahy XY ny azy ary ny vehivavy X anankiroa. Dia rehefa marary ilay X ny lehilahy zany dia tsy mamokatra amin'ny facteur 8 na facteur 9 izy. Fa ny vehivavy moa satria manana X anankiroa dia raha misy tsy feteza amin'ny X iray dia efa eo ilay X iray mety dia tsy maninona ny vehivavy fa zany tonga ilay soritra aretina fotsiny izy na atao hoe conductrice. Betsaka araka izany no tsy maintsy hitandremana ho an'ny olona voan'ny aretina satria raha voadona mafy na miasa mafy dia mety hivaingana anatiny ra na hematome izay tsy hita soritra ety ivelany. Ny zazalahy atao asoavana ihany koa dia mety andeha ratsy hijanona. Azo atao tsara nefa ny mitsabo ny aretina ary efa misy eto Madagasikara ao amin'ny hôpitaly HIRA. Maimaimpoana ny fitsaboana satria mbola lafo dia lafo raha sandaina izay mahatratratra amin'ny 3 tapitrisa ariary ny tsindrony iray. Raha le facteur hoe tena facteur io facteur ampidirina io zany dia io zao omeny ny fikambanam-bera isam-pirenena maimaimpoana dia amintsika dia zaraina zany ampidirina atsindrina maimaimpoana tsy misy volan'io. Izy io zany
arakara kosa nefa nisan'ny marary dia arakaraky ny alefany zareo zany fa tsy dia mahasahana azy rehetra hoe tsy vita zany le manao prophylaxie ho an'ny olona rehetra fa zay ny tena atao prophylaxie ho an'ny olona rehetra. Ny fitsaboana ny fijininy an-dralava dia miankina amin'ny fanindromana ny singa fampivainganan-dra tsy ampy amin'ilay marary. Tsy misy afa-tsy ny fitiliana ra ihany araka izany no ahafantarana fa mitondra ny aretina ny olona iray. Fitiliana izay efa vita eto Madagasikara amin'izao. Fa eo amin'ny pejin'ny fanabeazana kosa indray dia nanaitra ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo mpampianatra FRAM sy ireo mpampiadina ny fanadina mpanjakana mba hijery akaiky ny vola fanampiana sy ny tambo-karaman'izy ireo. Nanambana ny ampikatso ny fanadina mpanjakana ny akamaroan'ireo mpampianatra raha toka tsy mivaly alohan'ny fanadinana CPE izany. Ho an'ny Siskoana Antananarivo manokana dia natratra raisy 500 no isan'ireo mpampianatra tsy mbola nisitraka izany nanao ny fanadiadiana. Edena Elia teo amin'ny sary ny Tokra Marla. Tsy mahita mangirana manoloana ny fandraisana ny tambo-karama sy ny vola fanampiana omen'ny fanjakana azy ireo ny mpampianatra FRAM sy ireo mpampianatra mpanadina ny fanadina mpanjakana. Ho an'ny vola fanampiana manokana na ny subvention dia efa antaonany maro no tsy nandray izany ireo mpampianatra FRAM. Misy amin'izy ireo aza no efa misotro ronono amin'ity asa ity saingy tsy mbola nisy nijery akory. Etsy ankilany amin'izao akatoko ny fanadina mpanjakana CEPE izao dia velotaraina ireo mpampianatra mpanadina fa mbola tsy naharay ny tambo-karama amam-bolana maro izao. Raha ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny Sisko eto Andrenivohitra dia tsy mbola misy voaresaka loatra eto ny momba ny vola fanampiana na ny subvention ireo mpampianatra FRAM ireo saingy efa andalam-pikarakarana kosa ny momba ny tambo-karama na ny vacation. Ny mpampianatra tsy nahazo subvention io mihitsy mantsy tsy misy tsony efa tapitra tamin'ny 2015 zany ny farany dia zay ny olana kely zany nefa ny olona miteny foana hoe zay ampidiro anatin'ilay mahazo dia nefa amin'izao fotoana zao le efa nahazo hatramin'izay zany no andrasana mbola tsy mivoaka ny elona sasany hatramin'izao fa miandry an'izay fivoahana zay zany tsika ohatran'ny vacation ihany io. Ho an'ny eto amin'ny Sisko Antananarivo manokana misa 470 ireo mpampianatra efa nisitraka io vola fanampiana na ny subvention io raha toa ka mahatratra ray sy 500 ireo mpampianatra FRAM tsy mbola nisitraka izany. 770 ny mpampianatra eny anivo ny EPP, 720 avy amin'ny préscolaire, 230 avy amin'ny CEG, 570 avy amin'ny lycée, 420 kosa no tsy mbola fantatra mazava. Na eo aza nefa izany olana izany dia efa miroso amin'ny fanomanana ny fiatriana ny fanadinana CEPE ity Sisko ity. Mahery ny 2 ireo mpiambina efa nahazo ny convocation na ny taratasy fiantsona izay paritaka manerina ny ivitoeram-panadinana misa 470. Momba ny surveillant koa dia efa misara ny convocation surveillant avy izy ireo. Mbola prévision fitsiny eo amin'ny 2000 mahery eo ny surveillant miasa. Amin'ny centre d'examen zany misy 44 centre d'écrit ny amin'ny CPE dia 16 centre de correction dia misy ny mpiadina eo amin'ny 28 713 candidats ny CPE. Ny option A izay manao 6e fotsiny miisa 152 dia ny option B izay manao CPE 6e 24 903 ary ny manao CPE fotsiny 3658. Na dia efa miezaka ny mivorona avokoa aza ireo Sisko tsirairay manerana ny nosy amin'ny fiatriana ny fanadinam-panjakana isan'ambaratongany dia tsikaritra fa tsy mbola manana finiavana anao lara-pahamehana ny tontolo ny fampianarana ny fitondram-panjakana sy ny politikany. Mpampianatra maro no manambana ny ampikatso ity fanadinam-panjakana ity amin'izao raha tsy mivaly ny fitakian'izy ireo. Amin'ity vaovao manaraka ity dia ndeha resaka momba ny fiariana kosa indray isika. Sehatra asa iray azo ivelomana tsara ny fiompiana trondro na dia mbola vitsy azy eto Madagasikara no miroso ao anatin'izany asa izany noho ny antony maro.
Ny tetikasa Ampina dia tetikasa iray manampy ny mpiompon-trondro eto amin'ny faritra Analamanga izay manatanteraka atrikasa eny Antaninarenina eny amin'izao fotoana izao ary maharitra 2 andro moa izay atrikasa izay. Neo rahantsika avy hatrany ny fanadihadiana irahana amin'ny Jessica Miray, Mathieu Princy. Malagasy 900 no mivelona amin'ny tontolon'ny fambolena sy fiompiana. Tao anatin'ny folotaona kosa izay, sehatra iray miroboroby ihany koa ny fiompiana trondro na anaty dobo na an-tanimbary. Saingy mbola vitsy amin'ny Malagasy no manao ny fiompiana trondro ho anton'asa. Mbola maro ihany koa ny olana tsy voafehy amin'ny fiompiana trondro. Ny trondro ompiana eto Analamanga matetika carpe sy tilapia raha ny fiompiana zany. Misy manao ihany vitsivitsy manao black bass fa tena akavitsiana. Ny tena fiompiana zany anisan'ny hoe trondro fiompiana dia ny carpe sy ny tilapia. Ny carpe no entanina bebe kokoa raha tanimbary. Ny carpe no fanentana amin'ny toetrandro eto amintsika mangatsiaka. Zany hoe malaky fitombo izy amin'ny toerana mangatsiaka dia ny carpe ihany koa malaky fitombo noho ny tilapia. Satria ilay izy ny tanjona hoe cycle court, zany hoe miara-miakatra amin'ny vary. Ny tanjona mahatsara anazy koa ny carpe mitrongy ohatran'ny kisoa dia ilay izy mitrongy izay dia manome zezika ny vary izy dia mampakatra voka-bary. Raha ny fikarohana nataonay dia tafakatra hatrany amin'ny 120 ny voka-bary raha manao trondro izy. Vary miakatra ny trondro kadohany. Ho an'ny faritra Analamanga manokana, ny carpe no tena fiompy eto noho izy tia mahazaka tsara ny toetrandro mangatsiaka. Ny fiompiana trondro an-tanimbary ihany koa dia mampitombo ny voka-bary 10 hatramin'ny 20 Raha ny olana sedrainy tena mpiompy-trondro zany zao naiza naiza io dia resaka halatra. Indrindra halatra zana-trondro sy ny trondro matavy. Tatan'ny olona ny dobo dia very daholo ny vokatra nandritra ny 5 volana 4 bolana tsisy raisina intsony. Ankoatr'izay misy koa ny resaka raha ara-teknika zany mbola misy ezaka tokony atao ny ara-teknika indrindra hialana amin'ny fahavalon'ny trondro ao anaty rano. Raisiko ohatra ny fozaorana izay mbola mila karohana hoe inona ny vahaolana ny fozaorana, ny resaka vano, resaka vorona zany izay mihinana an'ilay trondro. Ny tetikasa Ampina dia tetikasa misehatra amin'ny fanampiana ny mpiompy-trondro eto amin'ny faritra Analamanga izay vatsian'ny firenena Eoropeanina vola. Mpiompy-trondro 590 no nisitraka ny fanampiana amin'ireo komina 30 iasan'ny tetikasa manodidina ny Analamanga. Ny farana ny 13 Aogositra tamin'ny alalan'ny atrikasa tao amin'ny Le Pavé Antaninarenina ny tetikasa Ampina. Fa iresaka momba ny tontolo iainana kosa indray isika dia ny 570 isanjato ny fahasimban'ny tontolo iainana dia vokatry ny fitrandrahana tsy ara-dalàna sy ny doro-tanety. Raha tsy misy ny fahatongavan-tsain'ny tsirairay dia mbola hiakatra bebe kokoa io tarehimarika io ary voakasika ity trango ity moa i Madagasikara. Andeha rahantsika indray ny fanadihadiana izay nataon'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Manora Andriamalala. Tompona andraikitry ny 570 isanjato ny fahasimban'ny tontolo iainana maneran-tany ny fambolena sy ny sakafo. Araka ny fanadihadiana nataon'ny vondrona ny manam-pahaizana sy ny mpikaroka iraisam-pirenena mikasika ny fivoaran'ny toetry ny andro. Araka ny fantatra dia ampiasaina sy ajarin'olombelona ny 270 isanjato ny velaran-tany izay tsy ahitana rano mandry. Avy amin'ny olombelona avokoa ny 320 isanjato ny entona karbonika amin'ny alalan'ny fandripahan'ny olona ny ala, izany hoe ny fanajariana ny ala ho amin'ny fambolena sy ny fiompiana industrialy biby. Araka ny fanadihadiana hatrany dia tsy mihinana ny 30 isanjato ny sakafo vokatra eto ambonin'ny tany ny olombelona. Manaprofo ny tsy fifandanjany sakafo sy ny fihinanana azy zany eo amin'ny tany mandroso sy ny mahantra. Raha ny tatitra, efa mahatratra 10,700 tapitrisa ny olona tsy ampy sakafo maneran-tany. Anisan'ireo firenena voakasika amin'ny tirara ity i Madagasikara raha ny nambarany fikambanana iraisam-pirenena. Hita soritra eto amintsika ary tsy azo afena ny fandrimpahana ala misesisesy indrindra any amin'ireo faritra ala arovana. Ajarian'izy ireo ny tany anaovana fambolena. Efa mahatratra 520 tapitrisa ny Malagasy, tombanana ho tafakatra hatrany amin'ny 520 tapitrisa izany amin'ny taona 2020. Itombo indray araka izany ny vavaomana ka eo no ilana vahaolana raha ny voalaza. Tokony ampiasaina araka ny tokony ho izy ny tany vao miroso makany amin'ny fanajariana. Singa telo tena misy ifandraisany amin'ny toetrandro, ny fambolena ary ny fiarovana ny zava-mananaina.
eto dia manasongadina betsaka ireo singa telo ireo ny fikaroana izay notontosainy ny vondrony manam-pahaizana sy ny mpikaroka iraisam-pirenena ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena. Midika izany fa tsy maintsy ampidirina ao anatin'ny fiovan'ny toetrin'andro sy ny fampiasana ny tany, ny fiarovana maritra ny zava-mananaina sisa tavela sy ny fanarenana ny zavaboary simba izay mifampiankina amin'ny fiarovana ara-tsakafo ho an'ny olombelona. Araka ny loharanom-baovao azo androany dia ravan'ny zandary ilay tambazotran'ny mpangalatra fiara teny Ambohimangakely. 7 no fantatra fa voaroiroy tamin'ity raharaha ity ary ny 9 tamin'izy ireo moa izay efa nidoboka ponja teny tsy afara efa avy niakatra fitsarana. Nory fitiavana sy tahiry ny aina no nanao an'izay fanadihadiana izay. Nidoboka ponja iny tsy afa ireo olona misahina tompon'antoka tamin'ny alatra fiara sprinter teny Ambohimangakely. Misa 7 izy ireo ny voaroiroy izay nahitana vehivavy. Ity farany kosa dia nahazo fahafana vonjimaika taorian'ny fitsarana. Raha ny loharanom-baovao avy amin'ny zandary dia teny Ambohimangakely no nangalarina io fiara io, saingy tany Ambohidratrimo kosa vao hita. Marina fa voarava io fiara io izay nokasaindra olon-dratsy amidy. Raha tsy ivana ny 3 aogositra teo no nahazo loharanom-baovao ny zandary avy amin'ny tobi-patry Zandarmariam-pirenena momba ity raharaha ity fa hoe nisy nandroba ny fiara marika sprinter iray nipetraka tao amin'ny garazy tao Ikanja Ambohimangakely. Taoriany nandrenesana izany nidina ifotony nanao ny fikaroana ny zandary tamin'izay indrindra no nahafana ny sambotra ireo voaroiroy. Ny andron'ny zoma 7 aogositra no hita ny fiara izay ny korotam-bin'ilay sprinter sisa no hita. Araka ny voalaza trany dia lehilahy iray no tena adonkotrika tamin'izao alatra fiara izao ka tany Ankazobe no natrateaka azy. Tamin'ireo olona fitotratra ireo nisy ny nandray anjara mivantana tamin'ny alatra, nisy kosa ireo nikasany vidy ny karoseria fotsiny ihany, tao koa ireo izay nametrahana ny fiara ary ireo izay nanindaka tsikelikely ny vatan'ilay fiara. Taoriany ny famotorana ireo olon-dratsy moa dia natolotra ny fitsarana avy hatrany ny raharaha. Taorian'izay ireo endano nahiditra ponja eny tsy afa raha toa ka nahazo fahafana vonjimaika kosa ilay vehivavy naman'izy ireo. Raha ny zava-misy aloha hatreto mbola tsy fongana ny resaka tsondriam-pahalemana eto an-toerana. Raha ny hita azy tao vao maika tsy mitsaha mirongatra izany. Amin'izao efa eto an-drenivohitra mihitsy no miseho ny karazana trangam-piarahamonina maro, ny vakitrano, ny volon'olona, ny fandrobana, ny sintomahery, ny fakana ankeriny. Izao indray mahazivana ny tambajotra na mpangalatra fiara. Hoentsika mamarana ny vaovao zao alina zao dia ny pejin'ny finoana sy ny fiarahamonina ary ny asa sosialy kosa indray. Nanao hetsika ara-tsosialy ny fikambanana Silamo Amadia tetsy Andavamamba omaly alatsinainy 12 ny volana Aogositra. Olona sahirana misy 700 no nahazo fanampiana ra-tsakafo nandritra izany ary raha ny fantatra dia tafiditra ao anatin'ilay fahatserovana ny sorina masina nataony Abrahama olo-masina moa ty hetsika ity. Germaine Menjanahary tahiry ny aina no nanao ny angom-baovao mikasika an'izay. Olona sahirana misy 700 no nisitraka fanomezana avy amin'ny fikambanana Silamo Amadia. Hetsika izay tafiditra ao anatin'ny fahatsarovana ny nanaovan'ny Abrahama sorina araka ny tantara masina ity hetsika ity. Nambaran'izy ireo nandritra izany fa fitiavana ho an'ny rehetra izay ary tsy misy ny fanavahana ireo sahirana. Nandeho fitiavana i Abrahama nandritra ny fanoloran'ny zanany osorina ary izany no anehoana izao fanampiana amin'ny mpiarahamonina izao. Amin'ny alalan'ny izany fankalazana izany mahazo ny vintana mba manampy ireo rahalahinsika sahirana. Ay noho izany androany efa nataonsika ireo sorona izay dia avy amin'ireo mpikambana ny fikambanana Musulman Ahmadiyya ay dia nizara isika ho an'ireo olona ho an'ireo fianakaviana 800 ny hena. Satria ny Islam midika hoe ny anarana ny fivavahana Islam dia midika hoe fiadanana sy fandriam-pahalemana. Ankoatra izay dia nambarany ihany koa nandritra ity fotoana ity fa ratsy ny fiheveran'ny olona ny fivavahana Islam. Mazava nefa ny fototra ijoroana raha ho an'ny Amadia manokana fa ny fanaovana asa fanampina ho an'ireo mpiarahamonina no imason'izy ireo. Tarigetra ho an'ny fikambanana rahateo ny anampy ny mpiarabelona tsy akanavaka amin'ny endriny rehetra.
dia iny vaovao mikasika ny finoana iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entinay manakatona ny vaovao amin'izao alina izao isorana akasitrahana ianao tany tokantrano miaraka taminay teto hatramin'ny farany isorana feno ihany koa ireo teknisianina sy mpanao gazety niarany salata ao anatin'ity vaovao ity ny tenako mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka veloma tompoko